Efa fanao ny commune Antananarivo renivohitra ny manadio ny tanàna sady efa tafiditra raha teo izany ho anisan'ny lahara-pahamehana. Saingy ny amafy izany no ny fianaka mipesitra. Ny alakamisy 10 oktobra 2024 ohatra dia nanaovana fanadiovana faobe ny tsenan'ny Zaimaika, ny tsenan'ny Sotry, ny tsena be ny Sotry, ny eny amin'ny petite vitesse, miampy ireo toerana be olona izay mifamezivezy. Niarany entana tamin'izany ny mpanadio eo anivon'ny boriboritany voalohany sy ny sampana mpamonjy voina, teo koa ny direction de la santé et de l'hygiène ny BMS Sotry. Fa ho an'ny boriboritany fahaenina kosa dia norarana fanafody famonoana bibikely sy ny otrikaretina ireo toerana izay ifamezivezen'ny olona tahak'izany ohatra ny tsena sy ny fiangonana. Fa diezaka androany manokana ity zany a diezaka miaraka amin'ny commune ray manontolo mihitsy miaraka amin'ny lehibe an-tsena izay nanaovana tamin'ny fito maraina fotoana miaraka amin'ny vazaretsa fanadiovana ary amin'ny sivy a no fanaovana ny tamin'ny sivy a no fanaovana ny ny pompier tonga tamin'ny sivy a ary ataorinan'izay dia eto ampiandrasana ny fanaovana ny DDT moa zany zao izay fanafody mailo vaika aminona amin'ny bibikely rehetra ary a misy ny fametrahana vovo vovo-boalavo isaka stande ny ezaka fanadiovana tompoko dia efa natao foana hatramin'izay isamborana dia misy ny fanadiovana faobe tamin'ny hôtely Zaimaika ary no fandraisana izay vanentana pesta izay a dia natao zany ho fisorohana fa tsy hoe misy voam-pesta koa reto amin'ny Zaimaika fa ho fisorohana an'izay rehetra zay ho fiarahana amin'ny mandray tanana fitsiavanana ho an'ny rehetra mba hisorohana an'izay mba tsy hiparitaka zany dia atao izay fanadiovana izay ary mitohy asany an-trano tsy hoe nisy pesta vao nisy fipetrahan'ny raisina fa nisy fipetrahan'ny raisina foana sy nisy taritra natao foana tany amin'ny lehibe an-tsena amin'ny tsy fanarana fipetra rehetra satria hain'olona ny karakara eto restauration atao famelomana olona zany a fa tsy resaka hoe famelomana olona